fanomezana ny tany aloha zany no zava-dehibe voalohany indrindra fakarakarana ny taratasy rehetrarehetra ary dia fiaraha-miasa tany ministera fanabeazam-pirenena no natao tamin'ny zavatra zany. Raha ny lafiny ara-bola dia naleo tena tanteraka ny japonais zareo no namatsa vola ray manontolo fa teo amin'ny kojakojaina ny manodidina na ny amin'ambiansy abord no niezaka nanampy izay azony atao ny komita ara-damady ary indrindrindra koa fanavozana sy fanatsarana reto fotatrasa taloha izay patrimoine komita ara-damady niezahana zany mba tsy ho tena satria anisan'ny patrimoine vakoka zany ity EPP Ambohiposy ity satria efa tamin'ny taona efa ela dia ela tokoa nijoroany zany EPP Ambohiposy zany. Mahazaka izy firy moa zany ireo efitrano voalohany? Ny mpianatra eto amin'ity sécurité dia eo amin'ny 500 sy 200 eo noho izany dia ezahana mba afaka tafiditra amin'ireo salle ireo salle efatra vaovao miampy an'ireo salle anaky efatra taloha izay ho atao akambana zany tsy roa avy zany hoe lasa telo efatra zany milasa enina zany ny salle de classe dia amin'izay malalaka tsara ihany koa. Zambara aloha zany raha ny teti-bola ny komita ara-damady raha eo amin'ny fitantanana fitantanana tamin'ny taona 2014 dia azo lazaina fa tsara ny fitantanana ny komita ara-damady. Resaka hetra dia tafakatra ho 20% ny hetra izay tafiditra ary mizotra tsara daholo izy miprofony zany nanananay amin'ny vola misimisy ihany entina nivarina nakaty amin'ny 2019. Manaraka izany raha ny teti-bola tokoa dia nisy fivana maromaro satria efa anatin'ilay budget de programme zany hoe voafaritra ny any budget miloha zany ny programme izay atao indrindrindrindra ao anatin'ny telo taona misesy noho izany dia efa nisy zany reo tetikasa sy teti-bola tsy maintsy nampanarahana izay lalàna izay mba hahafahana miomana ka raha ny fikarany teti-bola dia niakatra kely tokoa izy raha mpitahina amin'ny teti-bola izay nisy izay nampiasaina hatramin'izay hatramin'izay zany fitarana io dia efa zavatra tsy maintsy arahana nareo le budget de programme izay natao hatramin'izay hatramin'izay. Raha ny fiakarany dia niakatra teo amin'ny 20% eo ary ny tena asa goavana amin'ireny dia ny fandraisanay an-tanana ny fanamboarana ny EPP Tanjondava izay arotana mihitsy tanteraka fa ampitsangana atao mitovy amin'izao mihitsy zany ary ao anatin'ny telo taona no anaovan'izany zany programme triennal ny satria mahatratra any amin'ny 200 tapitrisa ariary any no mety ho teti-bola ny fanamboarana izay EPP zay ary dia angatany fahampitana fiaraha-miasa io raha ohatra moa zay mahazo fiaraha-miasa amin'ilay dia vitanay aloha an'ilay programme triennal izy fa raha ohatra kosa hoe volan'ny commune madidio dia vitaina anatin'ny telo taona zany hoe tsy maintsy vitaina volan'ny commune madidio toy izany koa ny fanamboarana reo lalana samihafa eto amin'ny komita ara-damady izay misy orasina tanana ny komina no azy toy ny lalana eny Mamola izay mahatratra eo amin'ny 200 metatra mahery eo atao pavé eny amin'ny lalana maromaro eny Tanjondava sy eny Ambohiposy dia vitain'ny komina fotsy zany amin'ny titony ity.